Raha batoko lafinatra toboko vavy akafaliana indray no erahana amintsika ny tokantrano any amin'ity takariva ity manasa antsika mitiavana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Mat TV hatramin'ny farany tontolo politika no malina ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao izay ihany koa no anombohantsika ny fampahalalam-baovao ary amin'ity hariva ity. Nisy ny fivoriana izay nitanterahany filan-kevitry ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana na ilay antsoina hoe CPS eo anivon'ny vondrona afrikanina omaly alarobia. Tao anatin'izany fivoriana izany moa no nanapahana fa mbola voasazy Madagasikara satria mbola maro ireo teboka tsy voahaja ao anatin'ny fanarahana ny sorodalana. Ny andindiny vaovao vetra. Mbola mitazona ny sazina vokany ho an'ny Madagasikara hatrany ny vondrona afrikanina. Io no nivoatra tamin'ny fanambarana navoaka ny vondrona afrikanina omaly. Nisy tokoa ny alarobia lasa teo ny fivorian'ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana na ny CPS eo anivon'ny vondrona afrikanina. Ka nandritra izany fivoriana izany nanovan'Andriamatoa Joaquim Chissano lehibe ny mpanelanelana nitatitra momba ny fandehan-draharaha eto Madagasikara. Voalaza fa nisy ny ezaka vita tamin'ny fanantanterahana ny sorodalana, fa na izany aza dia voalaza fa mbola tsy tanteraka ny fampiarana ny anjin'ny faharoapolo dia mifampodiana tsy misy fepetra eto tandrazana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Anisan'ny antony iray mbola hitazoma ny vondrona afrikanina ny sazina petraka ho an'ny mpitondra teto Madagasikara. Mangataka ny hanovan'ny filohan'ny Vaomera ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana tatitra momba ny fivoaran'ny raharaha eto Madagasikara araka izany ny CPS mialohan'ny volana aprily avy izao. Amin'ny alalan'io tatitra io no ahafahan'ny vondrona afrikanina mamerina indray any Madagasikara eo anivon'ny vondrona afrikanina. Raha momba ny fifidianana natanterahana eto amintsika Tsoatsy dia notsim-pian'ny vondrona afrikanina fa tokony harovana hatrany ny fahaleovan'ny tena ny Vaomera mahaleo tena misana ny fifidianana na ny senita. Notsindrin'ny vondrona afrikanina ihany koa fa ilaina ny tsy fiandanian'ny andrim-panjakana ao anatin'ny teteza mita mba ahafahan'ny Madagasikara miverina aingana ao anatin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandrenana.